Mbola amin'izay vaovaon'ny fampianarana azy hatrany dia manomboka androany ny fanoratana anarana ho an'ireo mpiadana hiatrika ny fanadinana bakalorea izay naterahina amin'ity taona ity. Eny amin'ny ofisy sy ny tompon'andraikitra misana ny bakalorea isaky ny oniversite no anatanterahana izany. Nisokatra androany nanomboka tamin'ny 8 ora maraina ny fanoratana anarana ho an'ireo mpiadana hiatrika ny fanadinana bakalorea amin'ity taona 17 sy 2000 ity. Mikasika ny saran'ny fanoratana anarana kosa indray dia 5,000 sy 2,000 ariary ho an'ireo mpiadana an-tsekoly raha toa ka 5,000 ariary ho an'ireo mpiadana tsy miankina na ny candidat libre. 2,000 ariary kosa ho an'ny mpiadana manana zom-pirenena vahiny mianatra eto Madagasikara. Ny bakalorea ho an'ny fampianarana ankapobeny kosa no melohan'ny bakalorea teknika ka amin'ny 14 volana Jolay kosa no anatanterahana ny fanadinana bakalorea ankapobeny ary tsy farana raha tsy ny 19 volana Jolay. Itoy amin'ny herinandro ny 13 volana Jolay kosa ho an'ny bakalorea ara-teknika. Tsy farana kosa ny fanoratana anarana ho an'ireo mpiadana hiatrika ny fanadinana bakalorea raha tsy amin'ny farany volana Martsa ho avy izao. Ho an'ny fanadinana ara-panjakana voalohany na ny CEP kosa dia amin'ny 17 volana Jolay izao ka hatramin'ny 14 volana Martsa ny fanoratana anarana raha toa ka mbola amin'ny 17 volana Janoary ho avy izao kosa vao hanomboka ny fisoratana anarana ho an'ireo hiatrika ny fanadinana BEPC.